Aleloia, amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamalala miona amintsika amin'izao fotoana anio izao falibe indray zay miona aminareo falibe indray terako miona aminareo eto amin'ity androany ity anatin'izao fandalantsika vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandalana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay foana isan'andro manototosa an'izao fandalantsika izao ka dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy matoky sy mino ary avana malala fa ifampahirindratsika amin'ity androany ity dia elana tsiny koa tsy visin'ny fandalantsika maly misy indray izy androany zay ny zava-dehibe ka dia tahiny tompo ary tsika tsirairay avy raha androany aloha vao tonga miaraka aminay eto dia tehiteny aminao hoe tsika sendrasendra nahatongavana teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia tongava aza misalasala mazaho toerana mandray sanjara anaty commentaire fa dia natao antsika rery ty fandarana ity fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary matsika fa tsy takany idirana teto ny voano ito amin'ity andro ity fa tena azo hery azo fampahirezana sahazanao sahazan'ny olana mahazo anao sahazan'ny zavatra andrasanao ane izao fandarana zao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra koa nareo rehetra zay mpapaka eto efa mpanaraka anay eto dia niditra voalohany teto androany raha navavintsika felana rakoto izay mena nitsodrano mahafinaritra hoe fahasoavan'Andriamanitra ny andony lanitra ny tsiron'ny tany fitahiana boboky avy any ambany mirotsaka avy any ambony isaky ny vazantany efatra ho arotsak'Andriamanitra aminao raha nabavy felana rakoto no ny fidiranao voalohany teto tamin'ny tena antika dia ho tahian'Andriamanitra ho kasihan'Andriamanitra amin'ny tanany mahery avokoa ny lafim-piainanao rehetrarehetra dia tahiny tompo raha nabavy felana rakoto antsika moa anareo zay vaovao zay tafiditra voalohany anarana tafiditra voalohany eto mba mahazo an'izay anjara tsodrano mahafinaritra izay tahiny tompo raha nabavy Marizô raha nabavy Lala Misfita Erikaraka Naël tahiny Jesosy aloha Naël sy raha nabavy Selina androany olona roa androany eto amintsika eto ny nahatratra ny anniversaire dia tsofina rano koa nareo miravavy raha nabavy Naël sy raha nabavy Selina very Selina dia tena hoe ifamatra amin'ny andro iananareo ny fahasambanana sy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompontsika aleloia dia tena hoe hodidinin'Andriamanitra ny fiarovany fitahiany sy ny fahasoavany ane ny fiainanareo dia ho andro lava ny iainanareo mbola tsy tonga Jesosy dia iainanareo amin'ny fifaliana iainanareo amin'ny fahasalamana dia ny andronareo manaraka mbola tsara lavitra ny efa lasa raha nabavy Naël sy raha nabavy very Selina zay tratra anniversaire afaka miaraban'izy ireo tsika androany fa anniversaire moa androany raha nabavy Naël sy raha nabavy very Selina tahiny Jesosy ihany koa raha nabavy Aina Sandola Erika raha nabavy Lala artizanay Sandola Kodaleoni Mamy sy Randry Albertina dia ao ihany koa i Marina Tiana itody Raonisoa Faliray Ritovo Mamy sy Randry Angela Io Lazana Monika Berthe Sava Iantry ny Ana Edita Ajasika Patitsi Kodaleoni Tsiramboaramiel Rodine Marie Nirina Rodriguez dia ao ihany koa Angela Io Zamina kamaradin'i Jesosy Kadaka Malala Sandra Akonina Zamina zay verina ihany le izy Fanilo Zafindramanana Rolianisa Rantanirina Marie Charline Lantinirina tahiny Jesosy Andonirina Suzelle takizay natambatra hoe Lantinirina Suzelle dia niara-voavaly niara-voaraba mampionina dia Emi Manambotso Soameva Kodaniela sao dia verina hoe zako ny somaky tsara hoe Kodaniela efa nahitsiny hoe Kodainela nazy fa tsy Kodaniela Kodaniela dia ao ihany koa Aingonirina Andrinasolo Agnès mbola tiana NMG ao ihany koa ny Aina Mainisoa aleloia Nambinitsomakrina Maniko bonsoir Maniko Iama Felana Rakoto Verselina happy birthday to you dia ao ihany koa efa naraveko tena nareo miravavy dia ao ihany koa i Herbetina
de ao ihany koa i Marizô, alleluia. Razana Monika, amboaratsiky efa ny raha miserety tonga aloha androany, alleluia. Zay daholo ngamba mbola tsy narabaiko. Erika Raky efa narabaiko. Noely Fanto, tahiny Jesosy, Mamy, tahiny Tompo, Terila Albenja, Ancien Edith, alleluia, tahiny Tompo tsika rehetrarehetra. Variana moa tsika miaraba Noro Malala CM zay ndray vohitako teto fa de faly be ndray mahita Noro Malala CM tahiny Jesosy tonga soa. De andao aloha tsika aloha tonga de hanomboka ny fotoana. Ny anomboantsika ny fotoana moa de vavaka fanomboana takany Mazary, tahiny Tompo koa Rahalahy Jonathan. De andao aloha tsika de hanomboka ny fotoana, metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Mampandrotsika mpampian'Andriamanitra Rahalahy Tojo Mikael avy any Allemagne, izy no hivavaka ho an'ny fanomboana. Ka tahiny Tompo Rahalahy Tojo anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur de tahiny Jesosy koa tsika rehetrarehetra mianakavy tonga somatsara eto amin'ny fandarana de hiara-hivavaka ary tsika. Jesosy io misaotra midera manome voninahitra anao zay Jesosy fa tafavory eto indray de tsy no nihery nefa ianao mihitsy no nanambatra anay eto indray Jesosy miara mafana eto indray na hieny ny teninao indray Jesosy ilay teny mahamelombelona ny any anatinay, mahamelombelona ny fanahinay ary ny tenao de fahamarinana Jesosy tena mampahery ary de tanteraka foana ary de misaotra satria amin'izao mihitsy Jesosy de tena hoe fa andro farany Jesosy de hitanay ireny zavatra nitranga androany ireny Jesosy re mibomba ady filazana ady efa niteneninao ihany koa an'ireny Jesosy de mahavelo-panatenana satria ny fahataterahan'ny teninao de tena hoe manakaiky ny fahatongavanao Jesosy de reto indray nay miara miombavaka eto satria te hiakatra Jesosy rehefa ho tonga zany andro fihevianao zany de mahafinaritra satria de enao mihitsy no mampatonga anay eto, manangona anay eto Jesosy hiomana amin'izany fihevianao zany de mangataka mihitsy Jesosy tena hoeto foana ny herinao Jesosy ny tananao mahery momba ny sofandarana Jesosy ny ranomasina ny korihina amin'ny fandarana rehetrarehetra ny connexion ny telefonina ny tsirairay avy hidina any anatiny tsirairay avy any am-pony tsirairay avy any amin'ny sainy tsirairay avy ny ranomasina ary misokatra amin'ny masom-panahinay Andriamanitra ahafahanay mandray indray ny teninao androany satria de ahery indray ny zay kivikivy maheno an'izao fandarana zao sitrana zay marary miheno an'izao fandarana zao Jesosy de tena hoe mitenenina Jesosy tendreo lela mpanomponao eo pasitera Melabelatra eo mivavaka ho an'ny firenena de tena hoe iserana Jesosy isosotra Jesosy satria de enao no tena eto amin'izao fandarana zao de ny devily sy ny asany rehetra tompo de tsy anakery tsy anam-pafana didinay amin'ny ran'ny Jesosy Kristy masina de tena hoe enao Jesosy ny anjaka feno amin'izao fandarana zao Jesosy de misaotra satria mbola misy fotoana ahafahanay miombavaka ohatr'izao Jesosy de tena zavatra sy tsara zany satria de zany mampiorona ny fononay sy ny fitiavanay ianao ary indrindrindrindra mampitombo ny fononay ianao de misaotra Ramasina tiana be zay ataonay rehetrarehetra Jesosy de ho voninahitry ny anaranao de misaotra Ramasina tiana be alleluia amen. Alleluia. Misaotra indrindra Rahalahy Tojo de tahin'ny Tompo misaotra amin'ny fandraisana anjara de Andriamanitra manakarefa-soavana ane tena hoe amaly fitianao tamin'ny asa zay vitanao teto tamin'ity androany ity. Androany tsika de hihainy tenin'Andriamanitra. Androany de ranabavitsika soa mevana hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto indray izy tonga indray moa ny anjarany fa nefa melohan'izay de hihenohitra aloha tsika. Alleluia. De ao anatin'ity zany anao makatoerana tsara fa hihainy tenin'Andriamanitra tsika. Mbola tsy narabaiko ranabavy Olivia Gracia tahiny Tompo ianao tonga soa tsiry amboara-mielona zay mbola tsy narabaiko teo Ranosy Olga. Alleluia. Ko de andao ary tsika hiditra amin'ny hira de avetsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de menofinaritra isika tsirairay avy entiko ampahirizanao tiry ty
ila mbola tsy hainareo tanaty clé ihany koa izy ity ho anareo zay manao commande ny clé USB misy ny ilany zona famonjena mbola tsy ao izy ity fa ho alefanay aminareo satria nareo efa nahaka an'izay aza dinareo fa raha manana faniriny nareo anao commande ny clé USB ny zona famonjena 20 € ny andefasanay azy aminareo dia aza misalasala mandefa MP aminay tiry ty zany zao mbola tsy hitanareo anaty YouTube akory tony fa itsika eto amin'ny fandarina ihany manana ny tony izy tony dia ho alefantsika indray ty ary hitsofako rano anao fa ianao dia mpandresy efa nosorana ho mpandresy aza kivikivy manoloana ny ady ataovy ny adinao aza matahotra fa ianao efa voasoratra ho mpandresy ianao mbola tsy nifory ny ho ady io ianao efa voaositra ho mpandresy mody miady sisa no ataonao ndao ary mino finaritra ary tsika tsirairay avy dia rehefa feontsika hiditra ny tenin'Andriamanitra maherenao efa voasoratra ho anao ny fandresena courage ianao dia mahereza
Alleloia. Efa voasoratra ho anao ny ady a. Efa voasoratra ho anao ny fandresena fa tsy ny ady akory. Alleloia. Maherezy ianao a. Ny ady tsy maintsy misy, fa tsy maintsy misy koa mpandresy anaty ady. De rehefa ny mpandresy fa fantatra fa ianao, efa nomanin'Andriamanitra ho anao ny mpandresy, ny fandresena. Tsy mbola nisy Andriamanitra mihitsy nanomana fandresena ho an'ny devoly zany. Tsy mbola misy nitsy Andriamanitra nanomana fandresena ho an'ny fahavalonao zany. Fa ny fahavalonao efa voasoratra ho anao. Raha nala fanadina ianao amin'izao fotoana izao, mody manala ny ataonao, fa ny anaranao efa misoratra. Raha tsy maintsy fidy olona anankiray amin'ireo olona 50, hovidiana hiditra anatin'ny orinasa io, ianao ao anatiny, ny anaranao efa any fa aza mitaitaina. Efa ny anaranao no tsy maintsy ho voafidy any ambadimbadika any. No manina anao ny fandresena efa ela fa tsy voandroany. Halleloia. Mahereza, courage daholo tsika rehetrarehetra fa Andriamanitra tena tia antsika ary tsy hamela antsika irery. Mahereza, courage. Tahian Jesosy azy mbola tsy narabaiko teo fity zao mbola tsy narabaiko teo Verselina efa narabaiko Angela efa narabaiko tahian tompo daholo tsika rehetra. Avy hatrany antsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sa hoanao izy nareo? Mety efa dodiny nareo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amintsika tarana vavintsika soa meva hitondra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra. De rehefa avy eo miverina eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny. De tahian Jesosy ary tsika. Mahereza foana fa tsika moa mety mba tsy resahantsika ny zavatra anatin'ny toroteny de resahantsika zao hoe nisy ny zavatra izay nitranga androany ary tsisy mahalala an'izany tsika fa tena naneran-tany ny zavatra iny. Misy ny ataky ny firenena rosianina ny amin'ny firenena Ukraine zany, Rusia nandaroka bomban'ny Ukraine de mirorosaina ny olombelona. De ito koa aloha raha io no mitatra kely de mety tonga ao amin'ny Tour Eiffel mihitsy koa ny missile raha fantatritsika izay. Mety tonga any amin'ny firenena samihafa eny ny ady fa ny antsika ny zavatra fantatritsika dia izao, tsika tsy maninona amin'izany. Alleloia. Tsika voaro amin'izany. Aza manana aza manana tahotra fa tsy ao anatina tanàna rava ohatr'izany itsy anatsika an'i Jesosy. Fa raha tsy maintsy raikitra io dia aza adino famelohan'izany ny fanjavonantsika. Alleloia. Fa mahereza isika rehetrarehetra fa io araka ny publication izay nataoko iny dia raha mba mifandinianay dia izao. Io zavatra io no anetsika ary rehefa nitranga moa zavatra io tamin'ny maraina dia rehefa nahita ny kabarin'ny filoham-pirenena frantsay teo dia ohatry mitombina ihany ny zavatra noteneniko hoe io no ahatonga an'zareo hiteny hoe ho mafy amin'izay ty fiainany ty. Ny tanjon'ny reo elita reo mantsy zay avana tsara fantatritsika dia ny ampiseho amin'ny olona fa mafy ny fiainana tsisy nina enterana dia tsy maintsy ate hatraminy amin'izay ny olona. Ataony tsy misy raha tsy eny aminy ny vahaolana dia mety hatra vahaolana eny amin'ny olona dia apetrany amin'izay zay fipetra rehetra ahafahany manome vahaolana ny olona, ahafahan'ny olona misitraka ny vahaolana avy aminy. Ny ahy zany ny afatra amintsika rehetrarehetra dia izao. Possible amin'io ady io dia hitatra zavatra be dia be. Voalohany indrindra aloha raha mitohitohy herinandro 2 herinandro io ady io mba fandinianay zany ty. Dia izao tanteraka le hoe andana ataovy provision tsika ty Europe manaova provision gaz, raha mampiasa gaz ianao, zavatra ambifotsy. Raha 2 herinandro fotsiny io ady io no maharitra indrindrindrindra moa fa misy firenena hafa manomboka miditra amin'io dia za ty tena aminareo hoe tsy mbola farandro io fa fiandohan'ny fahoriam-be. Tsika hoe efa anaty fahoriam-be zao fa fitombon'ny fahoriam-be io ary amin'izany fotoana izany ilay voalaza tena hoe tsy mbola nisy ohatr'izany ary tsy hisy intsony koa ohatr'izany.
fa aza matahotra fa tsy mbola io ny farany. Ny tanjon'ny olo ireo a tsy ny hapotika an'ity tany ty fa ny ampiana n'isan'ny olona eto amin'ity tany ty satria zareo mbola te hipetraka eto foana, mbola te hanjaka eto foana. Ka mety ho sarotra ihany rehetraretra hoe raikitra ny troisième guerre mondiale de ho ravarava ray sosiny hoe izy am'ireny tsy manana bombe atomika, izy am'ireny tsy manana bombe nucléaire, de izy atsony no velona eto na zareo ary tsisy velona. Ka na aza matahotra tsika de ny baiboly foana ny atsika no ino de sy no iankinantsika. Aza matahotra fa zareo tsy mino fa ho tonga amin'ny guerre, tsy ho tonga amin'ny troisième guerre mondiale io, fa kosa io ny avian'ny fahoriam-be, io ny avian'ny fahoriam-be ary de ho mafy ty fiainany ty. Ary am'izany fotoana zany ao no mety anaharotandry zareo a anaovana an'ilay tapahana daholo am'izay ny fifandraisan'ny olona, de tongavana isam-baravarana ny olona hitondrana vahaolana. Raha manaiky ny marika de omena ny vahaolana fa raha tsy manaiky de mety avela eo. Tsika efa ela no nijoro tam'izany, tsika efa ela no niomana tam'izany, ary roantsika ty fotoana androany ty mbola ahafahantsika mifampahery. Omaly moa tena tsy nisy ny fandarina satria ohatrana tsy ary tena somary reraka kely. Zaho tsy narary a, tsy hoe narary akory, misy am'zareo mieritreritra manana fahasalamana, zaho tsy narary akory omaly fa reko fotsiny aho hoe reradreraka, tena hitako hoe tsy ampy torimaso de aleo aloha tsy nasiana kely satria manjary sao de mitarika harerahana be loatra ihany koa le izy de tsy nisy tsika maly. Fa ny tiako lazaina hoe iezaky tsika, ezaky izay mivady a ny ahafahany hifampahery aminareo, ary arotsika de ny mbola misy ny connexion ahafahantsika mifandray de ararotsika. Zaho zao miteny anareo a za vao saika hiteny mihitsy tamin'ny omaly, nefa moa nisy le zavatra androany hoy zay hoe raha ty etety io a no milamindaminy de za hiteny anareo raha misy ny azo atao, raha manana moyen tsika ty Europe hatrany Canada, ny any États-Unis ohatra ny tsy voakasika, de zao no teniko anareo am'ty etety ndana ataovy zay mety. Eto vacances ny ankizy a, ndany nareo miakavy mba maka-aina kely a, mitsangatsangana kely manao vacances, fa ao aorianan'ny été am'ty 2022 ty de hisy zavatra hitranga izay tena ao anatin'ny plan zareo izay ametraka ny nouvel ordre mondial. Alleluia, ny amin'ny fifehezana ny olona am'izay. Ary ao aorianan'io été 2022 io a de hisy zavatra tena ho atrondro hitranga. Possible tsika tsy afaka hivoaka ny trano intsony indray, possible mety misy zavatra ary manomboka eo de tsisy fahafahana intsony. Ka za zany no tenareo hoe raha misy ny azo atao, nefa moa ny tonga ndray koa ty zavatra ty a tsy mbola fantatritsika ndray zavatra hoentin'io zavatra io, fa de efa ny olona moa zany de efa mieritreritra zareo hoe mbola vao ray andro nisy an'ilay de efa hoe anaty ady tanteraky tsika hisy conséquence ngeza be io a satria maninona efa zay zavatra tiana hatongavana. Alleluia. Zavatra resahako anareo zany a tsy de resahako mazava be hoe anary satria tsy tiako koa le fandarantsika sao de misy fiatraikany am'le izy, fa tsara fantatreo fa tsy voamaly zay no nandinika an'io, fa tany amin'ny 12 taona na 13 taona lasa tany nefa fantatray a, ary tsy mino fa tsy jereko nareo eto koa mety mba nanao nahita an'izany, nefa fantatra ny fisiny io projet ngeza be a ho apetraky ry zareo io izay mitohy am'izao resaka rehetrarehetra covid de ny vaccine de sisa ary zao zavatra ady zay misy zao de mbola ao anatiny daholo zao, fa tsika kosa tsy mikoropaka fa isika tena mifantoka izy tsika sady mihaino vaovao tsika no mifantoka amin'Andriamanitra. Aza adiny fa tsika manana Jesosy andrasana de tsika tsisy atahorantsika koa na misy bomba atomika mipoky ninona misy bomba nucléaire, tsisy atahorantsika an'izany. Mifanotaniko aminao, apetrako aminao androany de zao, raha tonga Jesosy androany manao ahoana ianao, zay ny tokony jerenao. Ka raha mipoaka ny bomba na tsy haiko inona ny zavatra hitranga, ho avy Jesosy ho aiza ianao. Alleluia. Manao ahoana ny ho avinao a, manao ahoana ny ara-panahinao zao. Alleluia. De zay ny zavatra tena hoe
tsara iasan'ny saitsika fa zany ady arisy atsy zany a efa voalaza ny tenyandriamanitra fa ny firenena hitsangana ame firenena ary fanjakana hitsangana amy fanjakana adidinay mpitarika eto a ny mandamina ny sainareo sy manome anareo anjany zavatra zay mba kely fantatray zany fa tsisy atahorantsika io raha manana fahafahana ianao raha manana fahafahana manaova provision manaova provision nareo a gazy a voamaina sakafo amy anaty boîte de conserve vary ho anareo izay manana tsy haiko ny fomba aza adino ny telefona le fozahorana matanjaky reny anisan'ny ameko vahaolanareo a reny Nokia 3310 3210 mbola misy mivarotra izy zao occasion fa mbola tsara be a am'izao fotoana zao ny fidianany reny power bank manana power bank ao an-trano power bank iny ho an'ny telefona kely iny fa misy a karazana fitaovana fistokena herinaratra zany hoe chargenareo be le izy a de aveo afaka mamokatra herinaratra ho anareo fa tsy haitsika mihitsy zay fa raha antina misy jiro tapaka eo na misy ny internet aloha de efa teneniko anareo mihitsy a fa tsy ho ely io tsy ho ely io tazomiko ny teniko aminareo a tazomiko ny teniko fa io internet io tsy elo io tapaka io tsy ho elo io tapaka io de mahereza zay moa ato amy groupe de ny fiomanana efa eritaona mahery efa eritaona sy tapany zao a de efa misy fiomanana zay ataony ato amy groupe ohatra hoe ino ty izy ty fagnome numéro telefona satria compte Facebook tsika io zavatra ilana internet io a raha tsisy tsony de efa mba voafarafaratsa tsika manana numéro telefona afaka ifandraisana ny telegrame efa ny installena de ny telegrame mbola afaka mandeha ifandraisana raha misy tokony tokoa ny WhatsApp sy ny Facebook zany efa zavatra anankiray ny YouTube sy ny sisa zany efa zavatra anankiray zany ataontsika zao misy andranam-baverimbetina tsy haiko raha ao izy a tena piano mahafatrapo ny mpijery mahafatrapo ny YouTube mihitsy hitako daholo ny commentaire anao ianao anisan'ny olona mpanaraka ny vidéo YouTube antsika eto ao hoe RBTiny raha ao izy fa rehefa orinao a ny hoan'ny ekisasany zao efa manana natao anaty clé USB zao toriteny rehetrarehetra zao de jone jerena rehefa sanatreny rinany tsisy connexion de mba jerena ifampaherezana tsy fampitahorana zany averika any tsika tsy matahotra an'izany io RBTiny izy mpijery ianao mpijery YouTube toriteny amin'ny YouTube a zavatra amin'ny YouTube ao abonné amin'ny YouTube mihitsy izy mahafinaritra ianao le tiana mino aho fa ianao iny tsy fampitahorana zany fa fampitandremana tsika tsy matahotra aza matahotra nareo fa tsika manana Jesosy andrasana raha olo reo na miadana misy bomba mipoaka na inona ny fiainan'ireo teto an-tany teto ny noho ny tsinjoviny ary mahatonga andreo oloreo matahotra hoe ho aiza ny ale fa tsika fantatritsika ny ale alleloia fantatritsika ny ale amen de aza matahotra mahereza de courage a tsisy fiatraikany amintsika io ny zavatra tiako ampaherezanao fotsiny hoe amboary foana ny ara-panahy indrindrindrindra ianareo tsy mbola vita batisa midira amy ranony batisa raisy fotsiny hoe tapaka tsy mpankita tsony tsika de ahoana de tsy maintsy manao batisa ny tenanao ianao rery manaova batisa alleloia fa efa ho avy Jesosy fa raha tonga nge Jesosy am'izao ka zay tsy vita batisa nge ravana ka olona efa nanotaka very tenantenako anao zany hoe efa niditra nanomboka adolan-tsay tony efa nanomboka nanao fa nanota ianao tonga Jesosy ianao tsy vita batisa amin'ny fibebahana tena tsy tafakatra ianao a ary eo anao vao hiatrika an'izany 3e guerre mondiale tena sarotra ho fofoninao zany hoe
ohatrany ahoana zany bomba nucléaire hono zany fofona tsy maniry loza anao akory fa ataovy batisa anaova batisa anarakotomavo a tahiny jesosy a izy koa mbola tsy narapaiko so ofisialy a tahiny jesosy eripetina moa efa narapaiko tahiny jesosy misy vita mamysalandry alleloia eny ary fa ny azy eny apetrako tsika tsy matahotra an'io ary tsisy fiomanana ataotsika mihitsy tsy manana basy tsika tsy manana bunker zany le efa amboarin'ny olona manan-karena zao le trano beton be any ambanin'ny tany raha misy tokoa ny ataky misy bomba mipoaka de mba tsy manino tsika tsy manana an'izany fa tsika kosa manana batery fiarovana halleloia de Jehovah-Andriamanitra ny batery fiarovantsika ny ara-panahinao ihany atao zay ampandroso azy de tsisy atahoranao raha mipoaka ny bomba aiza ny alehanao aiza ianao ho aiza ianao fa ny anay de ny fonay de zao mbola tsy ge troisième guerre mondiale ny tonga eo fa ny fahoriam-be de ho avy de ho mafy io fiainan'io fa na ho mafy io fiainan'io hoy zany zay tsy manam-bola anaovana provision de mbola tsisy atahoranao koa ny am'izany fa eli tsy nanana vola anaovana provision fa nanomanin'Andriamanitra rano anankiray mihitsy renranony Keita sivy goaika mitondra hena maray tsy ariva ka tsisy atahorantsika ny am'izany fanontaniako de zao ino zany zavatra teneninareo iaina sy misy fity zany misy vorondolo misy ibo zany tsy vorondolo koa fa hoe aiza ao amin'ny écran antsika sa iza misy an'izany zavatra teneniny izy mirahavavy zany ohatra mbola tsy nahita an'izay azo teo sanareo fa nahita an'izay aika ny video mandeha moa zavatra samy hafa foana de ohatr'izay zay a mahereza de alohan'ny io le resaka zao io jesosy ho avy sy ny sisa fa tsy zany ny voalazan'ny baiboly ny voalazan'ny baiboly de ho avy aloha ny fahoriam-be de tsika rehetra hiatrika ny fahoriam-be nefa tadidio fa ny fahoriam-be atsika efa elany nanomboka na zao fizakatsika ny filazantsara ny fanenjehana sy ny sisa io le izy kay de aotsika no ka hitako ngenareo hitako le video fa hitako le ibo teneninareo fa solotsika ny video raha tsy tianareo misy anivo za koa tsy fantatra misy anivo fa renge tsika ny manao andreny hoe biby nampamosavy fa biby vorona mahafinaritra kely reny biby maloto fotsiny fa indro sosary tsika rehetrarehetra aza matahotra zay enay ny teninay ny tokony hampatahotra atsika manahoana miara-panahintsika zay ihany mandroso tsara ny ara-panahinao a alao avy sy ho avy tsisy atahorantsika an'izany satria courage satria mahery hitra amin'ny ten'Andriamanitra antsika araka amin'ny anabavitsika soameva de rehefa avy verina meriveritra ny ten'Andriamanitra tahiny tompo ary anabavy soameva anao ny fitenenana tahiny Jesosy pastera tahiny Jesosy isika mianakava izay manaraka fandarana eto takariva izao de mangataka ny fanatrehanao Jehovah-Andriamanitra ny fandaranay eto ny torotentsika androany moa rehefa malala de hitantsika ao amin'ny Jaona 5:17-19 Jaona 5:17-19 Jean 15:7-8 ny soramandry moa ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro anareo amen rehefa malala ny toronteny zay eto androany moa pastera dia tsotra sady fohy rehefa malala mangataka aminareo zany mba hieno ary kaza dia
variana loatra amin'ny komantera ry hava-malala fa aokatsika mba heno. Zavatra tiako ambarandroany moa ry hava-malala dia ny atao hoe valim-bavaka. Ahoana no azahoana valim-bavaka? Satria maro ny midododo amizao. Nagnino za tsisy valim-bavaka? Maninona za ohatrany tsy mivaly ny vavaka zay ataoko? Ry hava-malala, misy hevitra ty ary misy fampahirezana maiko anao androany. Ka ho zaho aminao hoe manantonana n'Andriamanitra, manantona Andriamanitra, mifikira amin'Andriamanitra. Andriamanitra moa tsy hita maso, inona moa ny fikirantsika? Amin'ny teniny. Aokatsika ry hava-malala mba hifikitra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ka za manao aminareo hoe andramika izao fa tsara Jehova. Tsy teny vaovao amintsika an'iza ry havana, tsy teny vaovao amintsika hoe andramika izao. Fa za miteny eto androany manao hoe andramika izao fa tsara Jehova. Ry hava-malala, vahaolana tadiavina avisy havanana. Nefa kosa ry havana, Andriamanitra dia mandinika ny fo sy ny voa. Hitatsika fa Andriamanitra dia mpamantatra ny voa sy ny fo izy. Hitan'Andriamanitra isika olombelona dia tia mangataka. Olombelona dia tia mangataka amin'Andriamanitra ary izay Andriamanitra izay eritreretiny fa hoe mety hamaly azy. Ry havana, hitan'Andriamanitra be dia be ny zavatra banga ao amin'ny fiainan'olombelona. Fa androany kosa, ry havana, raha manana fangatana anao dia aoka ho any amin'ny Jehova Andriamanitra iray. Indrindra ny fangatanao izay efa ela. Ry havana, entao amin'ny Jehova Andriamanitra iray. Fa io namolavolanao, io nagnamboatranao, io nanefy anao, nataony tahaka azy, endrika mitovy azy anao. Aoka sika angataka amin'Andriamanitra ry havana. Ento amin'Andriamanitra velona ny zavatra rehetra izay tianao angatana ry havana. Eto Andriamanitra miteny mihitsy hoe ininona no tianareo angatana dia angatao. Ry hava-malala, angata fa ho azonao izany, ho tonga aminareo izany ozy izy. Ry havana, resy lahatra no androany fa manana etaeta amin'izany tenin'Andriamanitra izany, manana faniriana miboiboka anatin'ny fonao, ao anatin'ny fisainanao, mety mbola tsy azonao izany, mety mbola tsy tanteraka, mety mbola tsy anatin'ny fieritreretanao izany. Hoe andeha aiza za zao, mety mbola mieritreritra zao, ho aiza za zao, azahoako ny solution, azahoako ny valy ny zavatra izay mampanahirana eo amin'ny fiainanao. Aiza ny azahoako ny valy ny fikasako ty? Fa androany ry havana, Andriamanitra dia miteny aminao mihitsy hoe manantona azy, manantona an'Andriamanitra, manantona an'i Jesosy Kristy. Fa izy ry hava-malala mahavaha solutionao. Raha miray amiko anareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay rehetra. Angatanareo na inona fa ho tonga aminareo izany izy. Mahazava ny tenin'izany ry hava-malala. Zavatra tsotra ny tiano ambara eto dia ny fifandraisanao aminy. Fifandraisanao amin'ny Jehova Andriamanitra iray. Rainao ne io e. Ndao iray aminy ry hava-malala. Ndao anakaiky azy ry hava-malala. Ndao fa io no manome solution eo amin'ny fiainantsika ry havana. Ry havana,
efa tsy fantatr'olona intsony izany hoe aleny amin'izao fotoana izao. Tsy fantan'olona intsony amin'ny vaninandro izao. Verevitra ny olona. Misafotofoto ny fiainana. Mihasarotra ny fiainana. Tsy hita intsony ny olana. Tsy hita intsony izay alery havana. Tsy fantatra intsony n'inona ny solution. Manana faniriana, manana fikasana anao ao anatin'ny fiainana nefa. Indrindrandrindra amin'ny vaninandro izao ry havana, ao anatin'ny fahoriana antsika. Vidim-piainana miakatra, diso hevitra ny olona, lasa manaonao foana. Anatina aretina, anatin'ny fahazaran-jatsy, voageja amin'ireo olona maro samihafa, indrindra izao amin'ny anatin'ny fiainana mafy dia mafy izao, tomany lava. Fa tsy fantatra intsony miakatra ny vidim-piainana, tsy manam-bola. Fandroany ry havana, ny zavatra tsy fantatrao iny zavatra iananao iny, entsika eo amin'io. Nefa Jehovah miteny hoe, antsoy aho dia voaliako anao. Ry hafa malala, za manambara aminao androany, za miteny aminao. Misy numéro ny telefôny Jehovah Andriamanitra mazava tsara ao anatin'ny Baiboly. Ary misy mesazy mazava napetranao. Ino ma no numéro ny telefôny Jehovah Andriamanitra ty? Iza ary aiza ao anatin'ny Baiboly? Ao amin'ny toko sy andininy. Jeremia, toko 7:7. Io numéro ny telefôny ry havana. Ny mesazy ao anatiny, antsoy aho dia ho valiako anao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Ry hafa malala, ino mesazy izay napetranao anatin'ny numéro ny telefôny io? Ka za miteny aminao ry hafa malala. Satria fantatr'Andriamanitra fa sarim-pantarina ho an'olona ny rampitso, tsy ny afaka mpitso ary ny hoaviny. Io izay mampitebiteby anao. Zavatra mampitebiteby antsika io. Zavatra manahirana saintsika io. Dia hoy Andriamanitra hoe, raha miray amiko anareo, io ny tadiavy miresa aminy, fifandraisana tsotra miaraka aminy. Tiany manakaiky aminy isika ry hava malala. Tsy sarotra ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika, fa isika miavokavina. Isika be are mieritreritra fa mahalala zava-drehetra, nefa tsika tsisy zavatra fantatsika ry hava malala. Ao amin'Andriamanitra velona ny solution. Ny zavatra tadiavina amintsika ry hava malala, mba ny vavatsika koa mila misokatra, miantso fa tsika tena miavinavina mihitsy izany. Androany ry hava malala, mila tsika miantso azy. Aza mba miavoavina, aza mba hoe za ihany ny malala ty, za ihany ny mahava solution-ko. Aza miavinavina ohatran'izany ry havana. Fa izy mihaino rehefa miantso azy ianao. Ry hava malala, nomen'Andriamanitra antsika ny vava. Nomen'Andriamanitra anao ny vava, nomen'Andriamanitra za ny vava, nomen'Andriamanitra antsika rehetra ny vava. Fa ny vava no azahoana famonjena ry hava malala. Ry havana, asa mba impiry anao miantso Andriamanitra, impiry anao miantso ny Jehovah Andriamanitra, impiry anao miantso Jehovah Andriamanitra malala, impiry anao miantso Jesosy malala ry havana. Satria maro ny olona miteny hoe rehefa mivavaka, mitabataba isika miantso ny Jehovah, miantso Andriamanitra, miantso Jesosy dia atao hoe sekta.
dia normal be zany normal zany raha misy olona tsy mahazo valimbavaka mihitsy satria na ny vavany aza tsy mba miantso Andriamanitra, na ny vavany aza tsy mba miantso Jehova, na ny vavany aza tsy mba miantso Jesosy Kristy. Ny olona rehefa miantso, ny olona hoe izy zany prefera ny olona matoky izy miantso ny razana, miantso ny maty, miantso zay rehetra tsy fantatra any na biby ataony solon'ny Andriamanitra, tsy mamenatra azy zany, fa malaina ny vavany rehefa miantso an' Jesosy Kristy. Malaina ny vavany raha miantso Andriamanitra velona, menatra raha miantso an' Jesosy, matahotra, menatra satria lazain'olona fa mpivavaka be, lazain'olona fa sekte, ry havana tsy manina izany. Fa androany io hitanao io, ny fanirianao izay tsy tanteraka io, mahatonga vavanao tsy miteny io, tsy miantso Andriamanitra io, mety menatra anao, mety enjen'olona ianao, fa izao milaza aminao androany ry hava-malala, sokafy ny vavanao. Satria ho Andriamanitra hoe antsoy aho dia valiko anao. Olona miantso zany anie amin'ny vava ry hava-malala. Tsika samy mahay miantso. Ka zany ry hava-malala, raha tsy mifandray amin'Andriamanitra ny olona, manjary reraka izy, reraka ny sainy, reraka-ady izy, tsy ampifataholana an'Andriamanitra tsony izy. Fa androany ry hava-malala, antsoy Andriamanitra dia valiana anao, na amin'izay eritreretinao, na amin'izay eritreretinao mbola tsy ho vitanao, amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao, anehoany zavatra lehibe zay sari-pataranao ry hava-malala. Ry hava-malala, tsy vitanao rery fiainana io. Efa miraviravy tanana anao ao amin'izao fotoana izao. Tian'i Jesosy Kristy Andriamanitra velona anao hiantso azy. Iny mihitsy ny tadiavana anao mba hiantso azy, hanantona azy. Anona fifandraisana aminy. Misy koa ny olona miantso an' Jesosy fa tsy miaina ao anatin'i Jesosy, tsy mahafoy ny fahotana, tsy mahafoy n'izao tontolo izao, tsy mahafoy ny ratsy, mbola manompo sampy izy, misy zavatra mangeja tsy ahafahan'olona miantso an'Andriamanitra, tsy tafary amin'Andriamanitra izy, fa andao mitoetra amin'ny fahotana, tsy matahotra an'Andriamanitra izy ry havana. Ry hava-malala, ao amin'ny Jakoba 2:7, na ny demony na ny devoly anie matahotra azy io, matahotra ny Jehova. Na ny devoly aza matahotra an'Andriamanitra, na dia efa fantany azy izy tsy azo valimbavaka, tsy azo famonjena, matahotra an'Andriamanitra izy, mino an'Andriamanitra izy. Ka zany tena anao ry havana malala, aza mba resin'izany devoly zany ry havana, nefa izy olona tsy azo famonjena, fa sika zanak'Andriamanitra mahazo famonjena ara-dalàna. Ry hava-malala, Andriamanitra neka tsy azo vazivaziana, fa izay ataon'olona iny ihany no jinjainy amin'ny farany. Fa ity ny vahaolana androany ry havana, ny zioga tsy mety matafarainao amin'Andriamanitra, ny zioga tsy mety matafaray olona ray amin'Andriamanitra dia fahotana sy tsy finoana. Mila finoana an'Andriamanitra isika ry havana, satria Andriamanitra dia mpamatatra ny voa sy ny fo. Fantariny am-potsika, fantany avy ny am-potsika ry hava-malala, mangataha aminy, mivavah
aza manao fivavahana 2 minitra, atsoa izy, ampiasao ny vavanao ry hava-malala. Aza mieritreritra fa tsy eno zany, eno zany, eto ampinoana ny fangatanao aminy. Antsoa izy. Misy entiny olona amin'izao fotoana izao, mitady solution. Fa androany ry havana, fa raha miray amin'Andriamanitra ianao, dia ho azonao izay rehetra rinao. Teny amin'ny izao zany ry hava-malala, ny hafatra izay omeko anao dia aoka iray amin'Andriamanitra. Mitoera ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, ampidira ao anatin'ny fontsika ny tenin'Andriamanitra. Tsara ry hava-malala, tenin'izany mitoetra ao anatinao. Sy tenenoanao, sao dia mba mihaino ny tenin'olona anao tofonao. Mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao sa mihaino ny tenin'olona? Ry havana, raketo ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Izany ry havana, izany ny solution eto amin'ny fiainana. Tsisy mihoatra n'Andriamanitra, tsisy mihoatra ny Jehovah Andriamanitra iray, io namboatra antsika, io nanefa antsika, namolavola antsika, nahatonga antsika eto ambonin'izao tontolo izao. Ka izany izy ry hava-malala, aoka antsika tsy mpihaino mpanadino, fa mpihaino mpankatory. Dia tafakambana amin'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay. Ka dia mangataka aminao aho Jesosy malala, anantona anao bebe kokoa, hanolo tena ho anao izahay, dia ary atsapa fa tsara ianao. Saotra Jehovah Andriamanitra tompony sabata aho, saotra Jesosy Kristy tompony sabata aho. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka be dia be ranam-bavintsika soameva mitondra antsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Alleluia. Jesosy Kristy tompony hamaly fitianao ranabavy tamin'ny asan'Andriamanitra izay nentinao teto androany. Tsy mba zavatra kelikely iny fa tena zavatra ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia tahin'ny tompony ianao dia maherezatra ny hatrany. Jesosy any hamaly fitianao ranabavy soameva tamin'izay rehetra vitanao. Ka dia mahereza tombozitra mitombo fahasoavana. Ary mbola hitoy ampiasanao foana ny Andriamanitra dia hanandratra anao amin'ny ambony indrindra, dia hosolo vavany mandrakariva ne ianao. Ny tompo ranabavy soameva dia misaotra antsika rehetra koa amin'ny fankasitrahana menareo andry zareo na rahalatojo na bavaka fanomboana teo na ny toloteny teo, dia misaotra anareo satria mampahery andry zareo foana ny fampaherezana izay ataonareo. Ka dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy. Alleluia. Jaona 5:10 andininy 7 hatramin'ny 8 no netiny tamintsika teo tamin'ity androany ity. Alleluia. Izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teloko, dia ankatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Izany nankalazana ndraiky mba hamoazonareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Alleluia. Amen. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, izany hoe manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra mihitsy zany miray amin'Andriamanitra, tena miray fo, saina, fanahy. Alleluia. Miray hevitra. Alleluia. Izay tenin'Andriamanitra dia tsy mandalo fotsiny, tsy arak'ilay fomba fiteny hoe ampidiriko eto dia avoakako eto, fa izay tenin'Andriamanitra tonga dia aiza? Stoky ao anatin'ny ao anatintsika ao
firy zay ny tenin'Andriamanitra navelanao nandalo fa tsy niraisinao tao am-po. Reny ny tenin'Andriamanitra atao tsinitsinina vela mandeha fotsiny fa tsy sambonina de reketinao am-po de tsy mitondra fitahin'Andriamanitra reny. Tsy mitondra fitahin'Andriamanitra izany ry havana malala. Fa mitondra fitahin'Andriamanitra eo fiainantsika de zao sady mifandray amin'Andriamanitra tsika, ny tenin'Andriamanitra miletika ao anatintsika, velona sy mitombo ao anatintsika, mamoa ao anatintsika le vozay nafafy. De zany fotoana zany afaka miteny am'izay tsika hoe Andriamanitra ô, ty mba misy etaetako, ty mba misy alaheloko, ty mba misy fangatahako. Satria ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe de angatao zay tianareo na inona na inona. Fa ho tonga aminareo na inona zany tsy voafetra, tsy hoe mijanona eo amina zavatra ihany. Re misy olona mieritreritra hoe za ve de azoko angatahana amin'Andriamanitra? Na vady aza azonao angatahana amin'Andriamanitra, vady azonao angatahana, vola azonao angatahana, hanina azonao angatahana, na inona rehefa zavatra fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azontsika angatahana daholo. Fa rehefa maninona aina mitoetra anatintsika ny teniny araka le voalaza teo de miray amintsika, mahina fifandraisana amintsika ary fifandraisana mifamatotra, fifandraisana akaiky. Halleloia. Mahavariana fa betsaka ny diso fanantenana amin'io teny io, mangataka ny zavatra rehetra fotriny tsy mety tonga le izy. Nefa tokoa ny ravana le tenin'Andriamanitra teo de nilaza le vakin'rana vavintsika teo manao hoe any amin'ny bokin'ny Jeremia 7:7 atsoy de ho valiko ianao ary ny zavatra ampisehoan'Andriamanitra lehibe, zavatra lehibe saropatarina zay tsy fantatrao, ny zavatra ho asehon'Andriamanitra atsika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra de zavatra tsy fahitatsika. Zany no mahatonga ny fijonam-bavy olombelona samy hafa foana. Halleloia. Fa misy zavatra zay ataon'Andriamanitra tena hitanao hoe lehibe ary tena tsy takatro saropatarina hoe inona ary ny antony zao ry havana malala. Androany tsika tena hoe amboatra ny fomba firahantsika amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona mangataka ny zavatra rehetra ohatrany tsisy mety tonga eo amin'ny fiainan'le zavatra izay angatahana amin'ny Andriamanitra. Misy zavatra tokony atao, mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra aloha. Miray zany mikampana. Nareo efa nahita efa nanao bouture nareo le voninkazo anankiroa na zava-maniry anankiroa atao mifangaro de ohatra hoe atao mitambatra eo le hazo anankiroa de mamoa zavatra hafa fitambarana ry zareo. Atambatra eo le izy de rehefa ela mifandray lasa miara-maniry de lasa hazo anankiray mitambatra. Nanao an'izany tsika tamintsika nanao famokarana taloha. De le miray zany tena ohatr'izay mihitsy tena lasa mitambatra, lasa voly, lasa hazo, lasa voaloboka anankiray mitambatra. Izy ny voaloboka de tsika ny sampany, mitambatra amin'le voaloboka ny sampam-boaloboka. Tsisy fisarahana. Be de be ny olona miaraka amin'Andriamanitra fa tsy miray, zany hoe tsy miraikitra, tsy miara-maniry. Ay grefy kay, grefy marina le izy. Grefy fa diso ve le teneniko teo? Ohatrany misy an'le teneniko teo ihany koa grefy. Nareo efa nihina mofo grefy? Mbola misy hoe mofo grefy zao le sady mofo gasy no ramononaka mitambatra. Paiso roa samy hafa. Ao paiso petakorona, ao paiso mainty lay ohatra.
dia ataopatra dia mamoaka ina moa zany raha hoe paiso petakorona tambatra amin'ny paiso mainty ilay mety paiso mainty orona ny faran'izany grefy zany bouture ihany marina ihany zany ny teniko saotra ny aina maheno soa alleloia raha za zany zao atao grefy amin'ny mampionona dia mety sola aloha lava orina ohatr'izay le izy ny zavatra tiana tenena dia tena mitambatra misy ny rehefa fanaovana an'ireny grefy ireny fanaovana an'ilay bouture ireny vahana le silarana le hazo dia apetaka amin'izay dia fatorana mihitsy fatorana mafy tsy mety miala intsony fa raha iny hoe hotana isan'andro miala kely dia petaka tsy mety miara-maniry tsy mety miara-maniry dia izay ny endrika ahitana an'ilay hoe raha miray ampoka ianareo betsaka amintsika tsy miray amin'Andriamanitra mandalo dia miserana ny betsaka mandalo dia miserana betsaka izay olona hitako nandalo dia miserana tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra izay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika tsy hitsika hoe tadidiko hoe ilay anabavy izay niova fo dia nirehatra be nirehatra be nirehatra be tena hoe nirehatra tena nirehatra tena nirehatra ary tena niteneniko izy indray andro satria izao ny zavatra ataony amin'ny alina izy tsy matory mihitsy izy amin'ny alina angamba tao anatin'ny 4 andro nanomboka ny rahana nanomboka ny idirana lalina teto amin'ny fandarina teto dia tsy matory mihitsy izy amin'ny alina fa mamaky baiboly dia mivavaka dia mitory dia manomana toy tena isan-kalina isan-kalina izay mantany tsy mety zany tsy mety zany ka za tena te hivavaka za tena te handroso eny fa tsy mety zany efa mahita fifaninanana hazakazaka isika dia izao no tadidrinareo raha ilay fiazakazahana lavitrezaka no ataonao tahaka amin'ny fiazakazahan'olona manao 100 mètres reraka ianao fa io mila tena misy rythme tazominao mandritra ny toro maro be fa ny toro anankiray farany no ataonao farak'izay herinao mandeha mafy fa rehefa mahainga any amin'le départ ianao mandeha mafy be dia za mpijery an'ireny koa reny fifaninanana mihazakazaka ireny rehefa za tia mijery atletisme be dia izao mampimemba hita misy amin'ilay vao miainga vao ohatra hoe manao 800 mètres ohatra na 1000 mètres na 2000 3000 4000 sy fantatra dia misy ilay anankiray mandeha dia orakorany ilay izy le vao manomboka dia mandeha mafy be fa mampime fa iny avy eo rehefa akaikikely eny dia manomboka songonan'ny olona farany efa voan'ny olona toro anankiray mihitsy dia iny olona iny aty iny miasa aty ny vo raha vao tsika rehefa mihazakazaka dia tsika efa anaty harerahana iny mihazakazaka ka misy misongona dia tsy hananany moral tsika intsony ny hoe andeha hianenjika iny misongona iny fa zao no anatsika hoe resy ahy zany dia miara-ketraka amin'iny dia miemotra tanteraka isika tsy ny manao alim-bavaka isan-kalina no angatan'Andriamanitra amintsika fa itsika mivavaka aminy alleloia za zao tena anareo mihitsy araka ny teniko hoe tsisy fandalantsika manko fa tena natsiaro reraka tena te hatory zay Jesosy tena tsy vitako manao fandarina raha fa te hatory satria tsika ho nofo ary tsika olombelona dia io zany tsy ananabavy tsy mety ao zany ianao tsy matory lava zany ny alina natao hatoriana fa ny atoratra ny vavaha alleloia ny hazakazaka ataontsika ity hazakazaka lavitrezaka fa tsy 100 mètres raha 100 mètres io tena nandao mandra-parain'ny andro sika eto aloha razakazaka ho avy Jesosy fa ny zavatra tadavina amintsika dia izao fifandraisana akaiky
amin'Andriamanitra. Raha vao mirehatra be am-boalohany ianao de mangatsiaka ianao avy eo tonga ianao de miala tanteraka amin'Andriamanitra. Fa tazomintsika ny ritma. Miazakazaka lavitra ezaka tsika. Alleloia. Androany manira hoe izy zavatra iova am'izay ny fomba fanompoana an'Andriamanitra ary maniry hoe mba hita ny rariny am'izay ianao am'ity fivavahany ity. Ten'Andriamanitra de miteny manao hoe raha miray amiko ianao ka mitoetra anatinareo ny tenako de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Zany ny akana zanany ndraiky mba hamoazanareo be ka tonga mpianatro ianareo. Alleloia. Tianao ve nangataka ny zavatra rehetra zay ilainao zany de tonga aminao zany? Tianao ve zany? De tsy maintsy hiteny satsika tena tianay zany. Iza moa tsy ho tia valim-bavaka? Iza moa tsy ho tia misy zavatra angatahana de azo amin'Andriamanitra? Fa ny olana amintsika le miray amin'Andriamanitra mihitsy tsy vitatsika ary mampitoetra ny teniny ao anatintsika de tsy vitatsika. Sarotra amintsika. Andriamanitra nefa efa nanome numéro téléphone hozy izy raha nabavy teo. Mahafinaritra ny numéro téléphone samy mitadidy an'ilay numéro téléphone teo tsika. Jérémia 33:3 zany raha miantso an'Andriamanitra zany numéro an'Andriamanitra de 33:3 fotry ny folo ohatra le izy fa apitsika ny chiffre eo alohany. Raha menanao zany numéro an'Andriamanitra. Zany te hiteny aminao hoe boky fahafiry ary iza mahavala izay voalohany. Boky fahafiry no misy ny boky ny Jérémia. Iza ny avala izay voalohany. Sady sotro rano kely boky fahafiry ny boky ny Jérémia ho an'izay mahalala. Mandra-panisanareo. Za misotro zany moa nareo mba mijery hoe boky fahafiry ao amin'ny Baiboly, boky fahafiry ao amin'ny testamenta taloha. Voanisa hozy izy. Zany ny fahatsorapo zany voanisa mihitsy. Fahafiry ny fahitanareo anazy ao. Iza ny amaly voalohany? Iza ny amaly voalohany? Alleluia. Eripetina ny amaly voalohany. Boky fahaefatra amby roapolo. Izavy mitovy hevitra amin'ny maro ny isa diso. Alleluia. Boky fahaefatra amby roapolo izy izy. Marina izy mampionina. Fahaefatra amby roapolo 734 izy izy. Mety page angamba ny tenen'ny ranabavy Samina. Fantika hoe boky fahafiry fa tsy pejy fahafiry de any amin'ny fahaefatra amby roapolo de marina. Bravo ranabavy Herbetina. Boky fahaefatra amby roapolo ao amin'ny Baiboly izy io. Ianareo mianarinareo an'le hira zay natao tamin'ny mbola kely hatramin'izao tsy adino. Izy avy mahay lira rehefa anisa rehefa hitady verset ianao sarotra aminao hitady hoe aiza moa misy ny Osea de mihira fotsiny ianao. Genex leno de juspiru sansampampa tantanes nes job saloa pito nisajer. Tanao fahaefatra amby roapolo tantanes nes job saloa pito nisajer fitezektano joe amopjon minahab jefa hagazaka malaka. Reo ny titran'ireo toko reo zany zavatra tenenina anareo zany. So de teny amin'ny teny tsy fantatra ako. Mamalija hoasy Matthieu, Marc, Luc, John sy ny apôstôly. Mamalija hoasy rokokoka efiko te viejape pejajaja jodapo apokalypsy. De raha hainareo iny ry de vetivety aminareo de mahita le verset. Sarotra be le hira. Lazo fa sesika misy manao video azy zay
raha latotra tena mahay mihira de atsika ataondra latotra zay amin'ny famitinana mety tsy adre zay nona zay iry zay fa raha ataontsika zay iry zay de mora haitsika ny filahatry ny baiboly zany hoe raha numéro téléphone zany an'Andriamanitra de 24 33 3 24 boky faefatra amby roapolo Jeremia zany toko fahatelo amby telopolo teny andininy fahatelo. Alleluia. Aty marika alika jaune de leo mahateny barika ny alika ny jaune tamin'izany tamin'izika mbola kely. Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo idirantsika kely io teny io androany. Meka saratra ve izy efa hira? Satria mety mbola tsy hainao le hira. Rehefa hainao le hira tena misosa ho azy fotsiny mitady baiboly amin'iny. Fakitsika ary le tenin'Andriamanitra. Io numéro téléphone-n'Andriamanitra zany 24 33 3. Alléluia. Antsoia de valiko ianao de ampisehoako zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatrao. Eto zany misy hetsika mila atao. Teny miantso. De miantso. Alléluia. Misy fotoana ny fiainantsika ry havana malala mila zavatra anankiray. Misy fotoana ny fiainantsika ny olantsika ny fiainantsika tsy voalamina zavatra tsotsotra tsony fa tsy maintsy mila zavatra lehibe saropatarina. Alléluia. Misy problème vitana zavatra tsotsotra, problème tsotsotra. Fa misy problème tena hoe farak'izay sarotra ary io tsy voavahana zavatra tsotsotra fa tsy maintsy mila zavatra lehibe saropatarina. Zavatra lehibe saropatarina zany avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ny ahafantarana ny ahitana an'izany. Io fiainanao io Alléluia. Zavatra lehibe saropatarina no ilain'io fiainanao io de tapavoaka ny fiainanao. Fa raha vao tsy zavatra lehibe saropatarina io, zavatra ngeza be avy amin'Andriamanitra tsy takatry ny sainao, raha mbola takatry ny sainao io tsy mahavaha an'io. Antsika mbola andeha araka amin'ny fisainantsika, araka ny fieritreretintsika, araka ny fahalalantsika fa misy fetrany. Kely ny takatritsika ry havana. Ozy mampionona maly nahita an'le vitanao hoe robot le efa bevoka efa vitan'ny olombelona zao manao robot de miteraka olombelona. Ozy mampionona maly nahita an'iny robot iny efa vita robot ny olombelona zany. Efa ho avy eo izy Jesosy efa ho zao Jesosy ho avy zao nareo vao mahavita manao robot izay mbola tsy mitovy amin'ny olona akory ary nefa nareo hidefy an'Andriamanitra. Marina zany. Mbola tsy hitanareo iny izy mampionana raha le vele robot iny mampionana moa nampiseho an'azy izy misy an'le robot iny efa vitan-jareo mise au point mihitsy efa afaka mitazona zazakely ao an-kibo. Mba tenenao mampionana le izy de mba jeren'ny olona mba mahalala vaovao. Xenobot le anarany izy tapeo aminatin'ny telefoninareo hoe Xenobot de jereo io robot io. Zao tsy Xenobot lehibe indrindra vitan'ny zava-bita fa Andriamanitra navita zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatry ny olombelona. Ary tena ny zavatra seho an'Andriamanitra tena tsy fantatritsika daholo fa ny zavatra fantatritsika avy amin'Andriamanitra lehibe saropatarina. Alléluia. Misy efa tantarako anareo le ranabavy lay nitrosa teny amina banky efa nitantarako teto izy teo mahatonga an'le zavatra verimberina mantsy sao de gaga anareo misy aminareo mbola tsy naheno an'le izy sao de zay indray le tantara tsy mahita tantaraina fa tsy zay fa misy olona koa
eto mbola tsy narealizy dia le banky le olona nindra mbola tamin'ny banky dia robaroba ery nindra mbola tamin'ny banky dia lany ny vola na mikapana salon de coiffure nanaovana inona fa avy eo tsy voahonitra ny vola na alain'ny banky daholo ny entana tao an-trano efa nefasana famplazana ka azafady tsy mbola nalaina fa nefasana famplazana hoe ity entana reto dia efa nitongavany misy eto ao an-trano mihitsy hoe dia nijerena avy inona avy ny entana ao an-trano misy latabatra zao misy anina dia kôtiny dia navoaka hoe ho atao lavanty ty entana ho avoaka eo an-tokotany dia ho atao lavanty ny entana dia ho hitan'ny mpiara-monina hoe le zavatra nanenony le zavatra maneno taloha en'ny olona atao lavanty ho afa-baraka inge zany miditra maretsely avy anao mipopoka ery pozinao nefa ny entanao ho atao lavanty ho avoaka eo an-tokotany ho hitan'ny sarababem-bahoaka na ny rafolahy na ny rafivavinao zany afaka hividy ny entanao hiady varotra mora fahambaraka ao fa ny zava-mahafinaritra dia zao raha misy olona mitady ambava ahoana ny fahambaraka fa miazakazaka miantso ny numéro telefonan'Andriamanitra 24 33 Jeremia 7:telopolo antsoia dia ho variako ianao dia anehoako zavatra lehibe sara-patana zay fantatrao nanana ny numéro sady io tsy ilana crédit zay antso an'Andriamanitra tsy mila crédit tsy mila telefona hika farany natsoan'Andriamanitra nafinaritra anazy aranabavy zay nafinaritra ahoana moa fa nafinaritra ny fomba nazarina banaheri satria fijona vavolombeloko teny amin'ny radio no nahakasika azy tamin'izay fotoana zay efa mpanompon'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao dia na inao le fijona vavolombeloko tamin'ny radio momba ny trosa izy koa manana trosa dia voasarika fa nanomboka nitady an'Andriamanitra amin'izay ka io tsy hoe ianao miantso an'Andriamanitra amin'ny andro voalohany io dia tsy maintsy ho tonga eo zay tsy ho tonga aza dino fa ny fotoana manomboka ny loranao tena ho an'Andriamanitra dia efa zavatra tsara aloha zay efa manomboka eo am-pelatan'Andriamanitra ny fiainanao ary efa eo am-pelatan'Andriamanitra ny fiainanao dia mahazo mahatoky ianao fa tsy misy marombaka intsony izay ao tanan'Andriamanitra tsy ratsy no intsony ny fiainanao ianao zany zao raha tonga eto androany anaty olana be sy ny sisa za dia tena anao atoroan'i Jesosy ny fiainanao fa tsy ratsy no intsony ny fiainanao mijanona eo amin'io dia miakatra tsikelikely ny andro amin'ny manina dia toy fipoakandro maraina ho ny ten'Andriamanitra izay tsy mitsahatra mamirapiratra mandrapitatao vonan'ny andro alleloia io fiainanao io tsy ratsy no intsony mety io zany hoe ratsy be mihitsy ny fiainako taloha tena kivy ataontsika ao amin'i Jesosy ino ny ratsy farany hitanao manomboka eo misahatra ohatra mijanona zay mijanona eo tsy azo ampidinina mihoatra no intsony masony mpitazana efa nijery anao hitotsina ty amin'ny tany ny masony tonga teny fa ianao tena mbola mijanona eto tena dia manomboka eo ianao tsy mifitetaka any ambany intsony fa manomboka miakatra tsikelikely zany miara-mandeha amin'Andriamanitra zany zany no mivavaka zany ravana manana nanomboka ny vavaka ranabavy nanomboka ny vavaka nomboka ny tady an'Andriamanitra manakaiky ny fotoana anaovana lavanty ny entana fisy kosa nanomboka ny antso an'Andriamanitra ary Andriamanitra ny antsoinao azy no ela azavaiko le fiantso azy rehefa avy eo mantsy tsy hoe miantso azy Andriamanitra ady vokasikara hoe Andriamanitra misy zavatra ao manomboka ny antso an'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra tamin'ny fahamasina diony ny afarany nampisehoan'Andriamanitra zavatra lehibe saro-patarina zay tsy mbola fantany inona zavatra antranga ho avy ny fotoana
atao lavanty ny entana ohatra androany tsika 24 février de ohatra teny zany amin'ny 28 février avoaka eo tokotany ny entanareo aza miditsondreo de avoaka amin'ny gazety hoe misy lavanty ary amin'ny raha de ny adresinao ny eo de mivoaka hitany be sy maro reny ny entana atao amin'ny tao sady mbola ho amidy keo fa izy nitady an'Andriamanitra alohan'ny fotoana ny antso nanao zay iraisana amin'Andriamanitra satria te hangataka ny zavatra ninona tiana angatahana zany teny teo raha miray amiko ka mitoetra anatinareo ny tegna te hangatao zay lianareo na inona de te mba ho tonga am'izay mba hangataka inona moa zavatra ilaina mba tsy ho afa-baraka fotsiny Alleluia. De namboka ny vavaky de mbola tsy tonga akory lay daty le anaovana an'le lavanty de nisy niantso azy le olona tao am'le banky allo manao na madama afaka tonga aty amin'ny birao ve ianao azafady aty amin'ny siège tsy aty am'le télé banque fa le anao fa aty amin'ny siège mihitsy tongava aty fa misy ilananareo maiky de efa natahotra mafy maireza marina ty ana natahotra mafy hoe tena inona ty azo fa ho avansena angamba ny lavantiny trano sa inona ndray no lazainy bairezina moa ndahana mandehana fa zao tsy mitovy amin'ny anao maly tsony io tsy manderery tsony anao any efa mifandray amin'Andriamanitra ianao manana fifandraisana amin'Andriamanitra tonga atao izy ianao ina zavatra nitray nanontaniana azafady fa de nareo moa zany manana vola atao amin'ny banky ato fa de loza de zao nirehatra ny banky nareo nirehatra ozy nareo levana le banky may daholo ny dossier rehetra atao amin'le toerana nisy ny dossier may de may tao ny dossier andry zareo tsy fantatra hoe ohatrinona ny volana lainy tsy fantatra hoe ohatrinona ny efa naloa tsy fantatra hoe inona tsisy fantatra hoe amin'io programa hoe efa misoratra hoe am'izao misy lavanty reny de may daholo may natsona daholo ny client tao amin'le banky avy zao de zay za de tsofina rano nareo de may le banky tsy fantatra tsony momba anareo na izy fa de madidio afaka nadidio zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy takatry ny saina zany zareo fa nisy anabavy anankiray zay tratra na trosa be mihitsy any zareo ary matetika trosa tratra na olana ka maditra ny vadiny maditra be ny vadiny de manaonao foana any de lasan'olona ny entana lasan'olona ny camion lasan'olona ny tany fa tena niantso sy nomboka niantso an'Andriamanitra nitady an'Andriamanitra tamin'ny fongy antsoy de ho valiko ianao Andriamanitra vao antsoinao de mamaly azavaiko raha velo miantso loza manano tanina satria de manomboka mifongana ny ampelantanana ary lasa nanan'olona vola zany hoe ny eo an-tanana lasa ny tena lasa tafiditra-trosa inona ny zavanitranga ozy ianao manomboka nitady an'Andriamanitra ka misy fotoana ny fiainantsika io ry havana tsy possible tsony zavatra tsotsotra no tonga amin'ny fiainantsika fa tsy mahavandy olo atsika zavatra tsotsotra fa mila zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy takatry ny saina isika mandraky tiany avany tsy voazava ity zavatra ity nitranga tao anatina famoizam-pota teraka le ramatoa vadiny mahaditra ny fananana mefongana zany efa prime efa fenina ny taratasina tany amidin'le vadiny ny camion anaovan'le vadiny antobola aman'olona de lasan'olona tena hoe mikorosofahana fa izy mivavaka manomboka efa tsy de misy inona tsy hoe ampelantanana fa eo ampelantananao afaka tsy misy fa numéro téléphone an'Andriamanitra zariny 24 33 3 na antsoe de ho valiko ianao nanomboka ny vavaka ry havana fa tsy mino nareo raha teneniko an'ity zavatra ity mandraky tiany androany tsy voazava ity zavatra ity manana compte en banque reo olo reo ary tena misy zany tantarako an'izany fa tsy hoe zavatra tantara mivavy tamin'ny boky manana compte en banque ry zareo fa tsisy vola tsony eo ritra izy anaty olana fa naninona niantso an'Andriamanitra nitady an'Andriamanitra nanao zay nifampiraisana tamin'Andriamanitra variana ry havana jerena anaty kaonty tamin'izany efa ela zany
misoratra eo amin'ny hoe solde ny compte-ny olona 400 millions 400 millions 400 millions izay mampina raha tsy diso 400 millions tsy fantatry na avaiza tsy fantatra mandraky tiany Androany tsy fantatra hoe tompo taizy ty mety hiteny ngamba ianao hoe maninona rano tsy mba ty aminay zay aloha ny anazy fa ny anao koa mbola hafa ary hitan'Andriamanitra ny zavatra tokony atao amin'ny fiainanao fa tonga dia izy 400 millions tsy haina olona disoko tsy fantatra fa dia zao fotsiny lehibe ianao Jehova zavatra lehibe sarim-patarina zany amin'inony zany ny fotoana no hitanao amin'ny fotoana miantso an'Andriamanitra Andriamanitra ny antsoina araka ny teny Ranabavison hoe tsy sampy ny antsoina tsy tromba ny antsoina tsy ny razana ny antsoina amin'izany fa reny tsy mahay manao n'inona fa tsika manan'Andriamanitra mahay manao ny zavatra izay tsy takatry ny saintsika ary lehibe sady sarim-patarina ahoana ny hanazavanao an'izany hoe misy vola tonga eo amin'ny compte-nao dia anomboka ny verina nividy camion vidin'ny zavatra izay nopotehany vadiny tamin'izany fotoana izany ry havana dia teny aminao Androany sady misotro rano kely ihany tsika za te teny aminao ry havana ny fiainanao io efa tsy mila zavatra kelikely intsony io fa mila zavatra lehibe sarim-patarina ny fiainanao io ny mahatonga anao nefa ahitan'izay dia tsy afa-tsy ny tsy misy afa-tsy ny fiantsoana an'Andriamanitra ka hamaliny anao ary Andriamanitra rehefa mamaly dia zavatra lehibe sarim-patarina zay ihany sarim-patarina zay tsy fantatrao nitolagaga ny lehilahy anankiray tandapa-boaka nasiana ny letika tao anatin'ny ranon'ny Siloamo dia sitrana tsy takatry ny sainy zany androany tao Samaria dia mosary mafy nefa olombelona ary no hoan'ny olona ny fampihinana ny olona tamin'izany satria tsisy hohanina intsony fa rehefa mpanompon'Andriamanitra ny tena raha pisy tahaka izao mora be ny sakafo tena hoe tena agogo ny sakafo dia tsy nino ny olona amin'ny lafiny raika tsy omena tsiny ny olona tsy mino izany ve dia hitombony fa omena tsiny an'izy satria izao niseho tsy nahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tsy maintsy zavatra lehibe ary sarim-patarina amintsika eto misy olona mandeha masinina no iainany mitondra rehefa mivoaka izy dia feno tuyau mampiditra sakafo ny tuyau eto zany olo zany miaraka amintsika tuyau ama-taonany ama-polo taonany zany tuyau mampiditra sakafo aty dia misy masinina kely anankiroa appareil kely anankiroa iny no mitazona ny ainy dia iny sarizena dia apetaka sarizena dia apetaka fa niaraka taminay nitsangatsangana tany Amboazy ny vehivavy iny iny azatra an-trako izy ianao tapaka ny jiro tamin'ny alina tontolo nefa io olona io tsy mety raha vao na adiny iray ary tapaka iny zavatra iny tsy mety fa mahafaty azy tena to dia mahafaty satria mitazona ny ainy fa zao ry havana malala no tonga tany matory zay amin'ny alina tapaka ny jiro tsisy courant intsony paray ny andro tsy maty vehivavy io nitolagaga ny rehetrarehetra hoe fa ahoana Andriamanitra fa ahoana zany tsy sepotra tsy maty tsy naninona nefa ny alina tontolo na nehoan'Andriamanitra tsy courant mitazona ny fiainanao fa ny tanako halleloia sarim-patarina ke zany ry havana malala amin'izao fotoana izao zany olo zany ozy ianao tsisy intsony zany fiainana taloha zany misy tuyau sy mandeha masinina miantoka ny fiainana efa ndraisin'Andriamanitra tanana ny fiainana an-tanana ho ny fiainanao io tena zany ny ilain'io tsy nitsinona fa tena lehibe sarim-patarina vahaolana
zavatra tsy takatry ny saina, zay no mampiova ny fiainanao. Halleloia. Zao io olona io izy ianao nanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany, tsy misy tsony ninninona. Miaina ohatrantsika sy anao olona ara-dalàna zao. Nisy fotoana izay mivaly efa tantarako anareo koa ty, ny antsika moa tantara efa miverimberina foana ihany. Vao nanomboka nivavaka izay, ny andro voalohany nivavahana, efa tantarako tadidin-dranambavy roa foana le hoe andeha hivavaka izay sabata voalohany dia tongavan'ny tombontsoa tao an-trano tanjany dia lasa ny vola tokony mba atao carburant fiara. Fa zao ry havana malala, zay hatramin'izay niainako 12 taona nanomboka nitondra tômôbilina, 14 taona. Fa teo amin'ny fiainako zay avy ilay tômôbilina tsy mety lany lasansy. Tsika sôfera dia zao fantatritsika foana tômôbilina fampiasantsika, fantatritsika ny zavatra anaty réservoirantsika ao, fantatritsika mahatonga antsika hatraiza, fantatritsika raha ovina io ny lany sy fantatsika. Ary zary havana malala tamin'izay fotoana izay, eritreretinareo andeha hivavaka sabata voalohany izay mivady, efa tsy nivonana hitondra tômôbilina zay satria zay tamin'izany tsy nanan-vola. Tômôbilina tamin'izany mihinana carburant be. Dia efa nanana eritreritry zay fa andeha taxi be andeha hivavaka andram-pitsy ny sabata. Nangetaita tamin'izany. Andeha taxi be. Fa tonga tampoka ny tombontsoa tamaray dia lasa n'le vola kely hitany teo ambony latabatra tsy nanana intsony na fanatitra aza tsy nisy tamin'izany. Dia tsy maintsy andeha zany, dia tsy maintsy veloma ihany ilay tômôbilina zay efa tsisy carburant tsika, vola tsisy. Fa miveloma io tômôbilina io ry havana. Ho antsika izay mahalala tsara, fiaranay tamin'izany BMW le ngeza be ireny. Dia ireny ngeza be ny réservoir raha vao lasansy gasoil kely na lasansy kely dia mikobana ilay izy dia tsy ohatran'ny hoe lany lasansy. Tsisy afa-tsy nefa ny eo-pelatany nefa ianao te hivavaka. Dia zao zany hoe andao andeha dia raha maty ny ananiny dia maty. Fa eritreretinao ry havana zany hoe matoa tômôbilina sika tsy entina fa taxi be no entina dia efa kesy zany ny carburant. Nefa eritreretinareo ho anareo izay mahalala ny toeranao Antananarivo, miala eo Analamahitsy eo Ambodimangy izay mipetraka taloha, akaiky Maremasa iny, miakatra mandrapahatonga ery Ambohitraraba iny miakatra foana mandrapahatonga ery Analamahitsy ambony mazava. Dia andeha hivavaka izay any Sabotsy Namehana tamin'izany, manaraka embouteillage. Teo aloha dia efa fahagagana hoe tonga any Sabotsy Namehana tsy lany ny gasoil. Dia efa fahagagana ao anaty izany. Nandeha nivavaka amin'izay nitandrina andro sabata voalohany tamin'izany. Nivoaka avy teo ry havana. Ka ny toriteninay koa tamin'izany resaka finoana. Dia tamin'izay ilay pastera nitory hoe misy lehilahy zany tany amin'ny tany efitra dia lany gasoil izy dia tsisy afa-tsy rano amin'ny bidon sisa ny tao na tômôbilina. Dia nararany tamin'ny anaran'i Jesosy ilay rano tamin'ny bidon. Amin'ny anaran'i Jesosy mivadika gasoil ity taka ny rano lasa divay. Dia velona ilay tômôbilina dia lasa izy rano mangatsiaka nefa ny tao fa niova. Tena hery be izay mivady nahaino an'izany hoe hay. Isika koa nefa ny tena tsisy gasoil, sao dia mba ho antsika izany ten'Andriamanitra izany. Fa tamin'ny finoana no niaingana teo, fampitata izay va ndao hoentina ity tômôbilina ity vao andeha ankaty ity dia efa tokony ho lany, vola amin'io tsisy fa ndao andeha. Niainga teo Sabotsy indray ozy ianao ry havana, ilay tômôbilina nentina nody. Nanatitra andro mampina teo Analamahitsy eo amin'ilay niaingana. Mbola lasa netiko nandeha nitady vola amin'izay niainga teo. Mandeha amin'iny Analamahitsy Anjanahary, Ambatomainty Anjanahary, Masikara, miakatra makany Anjanahary, mandeha any Mozole, midina ery Ampasanimalo, midina eny Atsiadara, miakatra eny Ankatso, tonga eny Ankatso dia midina ery amin'ny fanaovana baolina. Misy namako tany tamin'izay hoe amin'ny vola tonga tany amin'ny fanaovana baolina any
ary amin'ny terrain anakatso ary ambany ary riavana le tomobile mbola lasany alavy teo ndray tsy tantsony le olona efa lasany amin'ny météo ny ala avy tany akatso ny ainga indray le tomobile mbola netiko ka tsy afaka hijanona any andeha anezika le olona verina nidina niny tsy adany iny niakatra ny ampasany malo iny nandeha nakany amin'ny météo tonga tany amin'ny météo vao hitako le olona vao nahazo an'le vola tam'le olona lasa aingana nidina teo avaratoa nanamboka soalina azonao an-tsaina zany refa hoe afirieniny lalina tokony ho vitany tomobile lehibe nge zany refa na sarom-patarina hoe fa maninona tsy voazava mekanisien zany hoe tomobile tsisy gazoalina fa mandeha de anao za mieritreritra hoe nisy ngamba tao tomobile fetiko izany fantatro efa tsisy intsony fa tsy nety lany any gazoalina reto tsy nety lany satria maninona tsy voazavo zany ary zay mihitsy zara tenen'Andriamanitra zavatra lehibe sarom-patarina aza miezaka mamantatra ny zay nataon'Andriamanitra tsika fa sarotra amitsika ny hafantatra an'izany dibily ve ravana tamin'ny andron'ny Elisa de tavoahangy kely ray de ampidinana de mahafeno vilany rehefa sondray vilany manaraka de l'huile tsy mety ritra tsy mety tavoahangy tsy mety vita nafitanana meno vilany firy nefa tavoara kely anankiray raha zany ny zahantsika fahafantarina de arary ny andohantsika fa zany zavatra zany no volazan'ny tena Andriamanitra fa lehibe zavatra lehibe sy sarom-patarina halleloia izay tsy fantatritsika inona ny anton'izany inona ny natonga an'izany fa ny zavatra fantatrao de zao de antso an'Andriamanitra fotsiny zao rehefa ny olana riavana Andriamanitra vao miteny izy teo hoe antsoia teny valiny teo de ho valiko ianao zany hoe niantsonao ny ela Andriamanitra Andriamanitra mitady indry halleloia antsoia de ho valiko ianao mahafinaritra le teny ranavavy Soameva teo misy olona am'izao tsy manonona Jesosy zany tsy manonona Jehova avy miteny Jehova zany de gaga hoe fa ahoana ary zany Jesosy de ohatry mahafantatra hoe ahoana ary natao hoe Jesosy nefa za tena anao fa io ny anarana mpandresy io ny anarana ambony anarana rehetrarehetra halleloia misy ten'Andriamanitra Jeremia ihany Jeremia 12:12 ny ten'Andriamanitra manao hoe Jeremia 12:12 aminaran'i Jesosy nambolenao izy ka miropaka mitombo izy ka mamoa manakaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony nambolenao izy ka miropaka mitombo izy ka de mamoa manakaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony vava zany manakaiky an'Andriamanitra fa ny fo tsy manakaiky an'Andriamanitra nefa ny ten'Andriamanitra tary aloha raha miray amiko ianareo miray zany na ny vava na ny fo na ny saina ninona mifanaraka daholo ny problème an'ny olona de zao miantso an'Andriamanitra eo am-bava kinga be le mivavaka ay daholo ny voambolana sy ny fihetsiky ny olona mahavarina namatsy fa am'izao misy fomba mivavaka vava misy fomba fiteny tena miova mihitsy am'izao talohatsika me an'le hoe mopera azanako de nagasy ary de lasa ohatry ny mopera ohatry ny hoe miteny vazany avy za zo ohatra miresaka teny gasy sika de mety fa rehefa vadika mopera Andonirina Suzel azanako avy anao ino olanao lasa ohatry ny vazaha miteny gasy miantso anahy amin'ny vavany izy manaiky anahy amin'ny vava fa ny fony lavitra de amin'ny vavitsika tena tsisy ohatratsika rehetra Andriamanitra dia mitoera amin'ny avy manerineriny ianao Andriamanitra ary raha tonga eto aminao Andriamanitra de tena hoe tena mivalo aminao miala saloy fito miala saky mahay miteny fa ny any am-po
lavitra n'Andriamanitra. Ravana raha vo zay zavatra mitranga de zao, ninona teneninao manakaiky an'Andriamanitra mivavy ianao, nefa ny fonao manalavitra azy de za te teny aminao hoe mety mbola tsy tonga aminao le hoe antsoia de hovaliko ianao de anaoko zavatra lehibe sarobatana zay tsy fantatro. Andriamanitra te haneho anao an'izany ary tena te hampiseho anao Andriamanitra hoe zahako manana vahaolona amin'ny olanao io, mitsoa de miteny miantso anay ianao Andriamanitra, za efa miantso anao Andriamanitra fa tsy henonao. Andriamanitra miantso fa isika tsy tena miantso, Andriamanitra hamaly fa isika tsy tena miantso. Ny tena Andriamanitra ny amin'ny Jaona 10 any rehefa kitsika zay tena Andriamanitra manaparanana antsika azy. Jaona 10, Jaona 10:7-8. Hoy tena Andriamanitra manao hoe miondriko mihaino ny feoko ary za malala azy ary izy manaraka. Averiko miondriko mihaino ny feony, miondriko mihaino ny feoko ary za malala azy ary izy manaraka. Raha ianao ve ravana mahita zazakely eny an-dalana eny miantsoantso anao hoe mba etoy ny fianarako, ataovy ny ohatr'izao, mety ataonao ihany fa tsy ny olona rehetra ny ataonao. Misy olona eny an-dalana eny zazabelelo kely le anaky de miantso hoe dada avidy dada za hoany amin'ny za lalao amin'ny dada de entinao any an-trano ve izy de lalao anao ohatran'ireo zanako ireo? Mino aho fa tsy zay satria ireo zanako ireo tena zanako ireo manaraka anao n'aiza n'aiza, ireo makatoa anao mandray anao ho dadany. Amin'Andriamanitra de zao, ny ahafantaran'Andriamanitra hoe reto ondriny de mahafantatra mihaino ny feony. Be dia be ny olona tsy ohatra ny ondry fa ny teny ihany, tsy malaza feo an'Andriamanitra any fa ny teny omeo fitahiana, omeo fahasoavana fa tsy mihaino zay tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miteny ny ondriko mihaino ny feo. Ho an'Andriamanitra zany ny zanany de ny ataony voalohany tsy miteny fa mihaino ny feo an'Andriamanitra. Ianao ve aloha efa nihaino ny feo an'Andriamanitra? Avo mihaino ny feo an'Andriamanitra sika de ozy tena Andriamanitra hoe za mahalala azy ary izy manaraka. Fantatra Andriamanitra sika rehetra rehetra zao. Ary isika de zao, amin'ny fotoana mihaino ny feo an'Andriamanitra tsika de Andriamanitra mahalala antsika de isika manaraka azy. Ary efa manaraka azy tsika eo tsika tonga amin'le miantso azy ary de valiny amin'izay. Be dia be ny olona ry havana malala manontany tena efa maninona ny tsy valian'Andriamanitra ka satria zao mbola tsy fantatr'Andriamanitra koa rehetra amin'ny feonao, tsy nifankazatra tamin'Andriamanitra ianao, tsy nirarahan'Andriamanitra ianao, nitrosa afaka ny zava-dehibe aminao fa tsy ny fahalalànao an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra de niteny antsoy aloha za, fantaro aloha za, miaraha amiko, miraisa amiko. Halleloia. Nitrosanao zany ho afaka foana zany, ho afaka io tsy ho ela. Fa mianara aloha ianao, halleloia, mianara aloha ianao mitady an'Andriamanitra, mianara aloha ianao mankatoa an'Andriamanitra. De noho ny feo an'Andriamanitra, fantaro ny feo an'Andriamanitra ry havana malala. Reo ondro reo de voalazany tenin'Andriamanitra hoe mahafantatra ny feo an'le tompony. Ary le tompony na tsy eo ary de velona izy mbola reo daholo ny ondry atao eo anaty vala anankiray. Ny vala de vazavainantsika foana fa didin'Andriamanitra. Midira anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, midira anao manao sitrapon'Andriamanitra. Raha tianao no valian'Andriamanitra amin'ity antsoa de valiko ianao de anehoako zavatra lehibe sarobatana zay tsy fantatrao. Ry havana te teny aminao ahako androany fa Andriamanitra te hampahitanao ny fahatsarany, te hampahitanao ny fahatsarany Andriamanitra fa ianao tsy manaiky, tsy manaiky ianao.
te ahita zavatra lehibe sarom-patarina ianao a zay tsy fantatrao fa ianao tsy miantso amin'ny fonao fa eo ambava ihany. Androany teteny aminao manao hoe andao tsika sady anakaiky an'Andriamanitra amin'ny fony, anakaiky an'Andriamanitra amin'ny vava, riavana malala, ary atsoy izy, mila fantatrao ny feoany, ary ianao koa mila fantany ny anaranao. Hotain'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy. Amin'ny fotoana ny olona iray zany tafaray amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana ny olona iray zany tena tafaray tafara-dalàna amin'Andriamanitra, dia eo no anehoan'Andriamanitra ilay zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantany. Io fiainanao io a teneno androany hoe izaho Andriamanitra mila zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy mbola hitako, tsy mbola fantatro a, ilaiko zany androany. Fa omen'Andriamanitra anao zany raha lasana bavo-malala. Hotain'Andriamanitra ny amin'izany ianao raha lasana bavo-malala. Manana faharetana. Alleluia. Atsoy izy. Atsoy. Fa izy efa ela ny te hamaly anao. Azo manakaiky an'Andriamanitra mivavaka manalavitra azy amin'ny fo, fandoa ny fosiny sy ny fanakaiky amin'Andriamanitra. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, mety mbola tsy tafaray aminy ianao, mety mbola tsy mitoetra anatinao ny teniny, zany no mahatonga ny vavaka io a mbola mikatso. Fa zany efa teteny aminao, ambony tsara ny moralanao anatin'ity raha ataontsika ity, fa tsy adin'Andriamanitra zany ianao, fantany koa ny anaranao, ary raha miantso ao dia reny ny feo anao, ary raha reny ny feo anao dia hidina izy hamonjy anao. Hotain'ny tompony antsika tsirairay avy a, mino fa nampairanao zay teny zay a, andao ataontsika tiry fantatra Andriamanitra ny anaranao, hitany ny momba anao, hitany ny adinao a, tsisy miafina aminy ireo. Dia ataontsika izany izany ho voninahitran'Andriamanitra. Ila teny anglisy izy ity fa nadikany mampionina tamin'ny teny gasy. Alleluia. Maherezitsika rehetrarehetra. I have a maker before my heart, Vake tsara ny tononkira. before even time began. My life was in his Nao tsika rehetra hiara ieky sy hika hoe fantany ny anarako. He knows my name. He knows my Fantany ny fisainanao. thought. He Hitany avokoa ny ranomasonao latsakareo fa za matahotra ianao. sees and hears. Ary eniny ianao raha miantso, atsoy izy androany. Alleluia. Manana ray a. He calls me his own. Faritany fanazy ianao, miondriko tsy mandao mihitsy izy. Naiza misy anao. Ndao hiara hika hiteny hoe fantany ho ny anarako. Alleluia. Tsisy miafina aminy ny fiainanao. He sees each tear that falls and hears me when I call. Hiara ioratsika teny hoe fantany ho ny anarako e. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. Alleluia. Hears me when I call. Sotra Jesosy a. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me
Malatsika vavaky zany toloteny zany ravana malala atsika raha hiteny androany hoe Jehovah-Andriamanitro fantatrao tsisy miafina aminao. Alleluia. Ny fiainako ndao raha hitentsika hoe tsisy miafina aminao Jesosy ny fiainako. Raha mba miantso anao amin'ity androany ity fa mba te hahita zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatro dia eno hivavaka. Angataka amin'Andriamanitra mihitsy tsika amin'ity androany ity mba araka izany toloteny zany mihitsy ny hoe zavatra lehibe saropatarina no aseho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia teny aminao ary havana malala androany hoe mila mivavaka ianao. Tokony henon'Andriamanitra io fiainanao io. Tokony hitan'Andriamanitra io zavatra mahazo anao io. Ary tokony hidina amin'izay Andriamanitra mahaly an'io fiainanao io amin'ilay zavatra mihoatra noho izay neritreretinao. Ataovy izay hanananao fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Ataovy izay hanananao an'izay toky izay. Alleluia. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jehovah-Andriamanitra satria tena karakara anay ianao. Manome anay ny teny ianao. Ampahery anay isan'andro isan'andro. Jesosy eo ny fiainanay rehetrarehetra eto dia mba te hahita zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy mbola fantatray hatramin'izay fa tianay ho fantatra manomboka eto. Jesosy malalo midira-tsehatra ianao eto amin'ny fiainanay androany. Midira-tsehatra ianao ampiseho anay zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatray. Andriamanitra tsy toa lehibe indrindra ianao. Aza mafoina mahasaraka anay Jehovah-Andriamanitra. Tena tafionerinao zay. Ataovy manana fifandraisana aminao. Manana fifandraisana tsy tapaka aminao Jesosy. Alleluia. Mifanakaiky aminao tsy amin'ny vava ihany fa ny amin'ny fona ihany koa. Mba hahafahanay Jehovah-Andriamanitra renao ao an-danitra ao. Saotra Jehovah-Andriamanitra. Eno hivavaka ary izahay. Dia tafio ny herinao izahay. Fa tena milanao. Tena milanao sy ny fanatrehanao. Saotra Jesosy malala. Ataovy mahita ny tavanao ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Oka tena hita ny tavanao izay. Ary raha hiantso izay dia eo akaikinay tokoa ianao ary hamaly fitianay. Dia omba ny tsirairay avy. Halleluia. Betsaka ny olona eto mety mbola tsy nahita an'izany hoe zavatra lehibe saropatarina izany avy aminao Andriamanitra. Ka mangatak'izay hoe tanterao amin'ny tsirairay avy. Azavelanao verimaina zao fiaretatory. Fanindry-tena lehibe avy amin'ny mpanomponao reto. Saotra Jesosy aho. Makasitraky indrindra Jesosy aho. Matoky sy mino zay. Fa niza niza vonina hiantso. Dia efa homaninao azady ny valim-bavaka tsy mbola fahitany hatramin'izay. Lehibe ary saropatarina Jehovah-Andriamanitra. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Hatramin'izay dia mandrakizay.
misaotra betsaka Jesosy aho. Betsaka ny tsy voalazana etetiny nefa ny voalazana ihany no tanteraka dia mahatiantoka izay satria mbola mila mahita an'ilay lehibe sarim-patarina izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera sy ny saotra, ny hajambony indrindra mandrakizay. Misaotra Jesosy aho. Mankasitraka indrindra Tompo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena ampandrotsika nanabavitsika makirinina avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Tany Tompo ranabavy Lambinitso makirinina. Tain'ny Tompo atsika rehetra dia tain'ny Tompo pastera mianakavy ary manona fiadanan'ny Tompo anao sy ny anfonantinao rehetrarehetra dia mbola hiara-ivavaka atsika hiavaka. Dia Jehovah Reny Masina tsara indrindra mbola misaotra anao zahay fa mbola nitantananao sy narovanao zahay tamin'ny fotoana nanaovanay iny inonay iny teninao iny Jehovah. Raha ny zahay moa Jesosy tsy ahavita an'iny raha tsy nanatrika teto anao Jesosy noho ny fanateranao, noho ny fitiavanao anay, noho ny hoe indrafonao Jesosy fa mbola tanteraka tokoa iny fiainan'ny teninao iny, ny fianaranay ny teninao iny Jesosy fantatray fa momba anay tokoa ianao Jesosy, miaro anay tokoa ianao Jesosy dia misandrasana indrindra ianao Jesosy malalo. Koa indro ankehitriny Andriamanitra mbola maniraka anay indray hoe mifikitra aminao zahay Jesosy, mbola maniraka anay hoe anompo anao mandrakariva hifandray aminao, hamitoetra ny teninao atomponay Jesosy ary izany no azahoanay fahalavaka, izany no azahoanay hoe hira, izany azahoanay hoe lalana amin'ny fiainanay Jesosy ary fantatrao Jesosy ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Betsaka Andriamanitra zahay mbola tsy mahavantatra hanangina ny fiainanay mba hifandray aminao, hifandray amin'ny fanahinao, hampitoetra ny teninao ao am-ponay ary izany no zakana mbola tsy zahoanay, izany fahasoavana avy aminao izany Jesosy ary raha mitoetra aminay tokoa izany teninao izany tena ahita zavatra lehibe takatra ny sainay tokoa zahay Jesosy, izay mbola tsy hitan'ny masonay Jesosy, izay mbola tsary ny fantatray Jesosy tena misaotra anao zahay Jesosy fa mbola maniraka anay izany Jesosy, mbola maniraka anay hamitoetra ny teninao ao am-ponay, hamitoetra ny teninao amin'ny fiainanay mandrakariva Jesosy. Tena lehibe izany fitiavanao izany Jesosy. Koa indro ankehitriny Jesosy mbola misaotra anao koa Jesosy raha mbola afaka mivavaka ny firenenanay Jesosy, tsy miafiny izany firenenanay izany Jesosy ao anatin'ny daholo Jesosy eo ny faharatsiana rehetrarehetra Jesosy, ninona izay faharatsiana jerena Jesosy mipetraka ao aminy ny fanompoan'izany Jesosy, jereny manokana izy rehetra Jesosy, rehetrarehetra amin'ny zavatra tsy misy tsikany izany Jesosy ny fanompoan'izany izany ary fahavetavetana eo anatrehanao Jesosy ka zihony fon'izy rehetra Jesosy mitrotoka eo anatrehana mba hampitoetra ny teninao Jesosy ary any amin'ny fanompoan'izany Jesosy tsy hadavan'izy ireo ninona Jesosy fa tena tsy zavatra masina Jesosy, mbola avanao avokoa ny zavatra rehetrarehetra Jesosy fa raha mitodika aminao izy rehetra Jesosy fa ahita zavatra tsy mbola hitan'izy ireo tany tamin'ny fanompoan'izany izay nompoan'izy ireo Jesosy fa ho hitan'izareo ao aminao izany Jesosy, tena mamindrafo amin'izy ireo mpanompo sampy Jesosy mba hitodika eo amin'atrehanao Jesosy, mamelany eo izy ireo ireo koa Jesosy ny mpino rehetrarehetra sy ny mpitondra fiangonana Jesosy midory teny isanandro ny pastera sy ny olona rehetrarehetra Jesosy kofa ianao koa Jesosy no higasika ny fon'izy ireo hampitoetra ny teninao ary hampifikitra ny olona rehetrarehetra eo amin'ny tongotrao Jesosy ka handray ny sitraponao ary hiaraka aminao mandrakariva Jesosy koa kaziho ny fon'izy ireo, ampianaro izy ireo mangataka ny fanahy masinao Jesosy ny hanoro lalana ny mpitondra fiangonana sy ny mpino rehetrarehetra ao amin'ny Madagasikara Jesosy, tena mamelary loko izy ireo, jereo amin'ny endrafonao izy ireo Jesosy fa tena mampalahelo ny fiainan'izy ireo, misy zarizary ny fiainan'izy ireo Jesosy, tsy manaka hoaniny, tsy manaka tafiana Jesosy, misy marary Jesosy nefa mandeha any amin'ny fiangonana Jesosy fantatra izany tsy
tsy ampy ny teninao izany Jesosy, tsy ampy ny teninao, tsy ampy ny fankatoavana ny teninao izany Jesosy, tsisy fifandraisana aminao izany satria mbola tsy sitrana izy rehetra Jesosy, fa zahay rehetra Jesosy mankatoa ny teninao dia nahita fahasoavana eto aminao mandrakariva Jesosy, ao ampitoero anatrehanao izy ireo Jesosy, ampitoero ary kasi fony izy ireo mba hiaraka aminao mandrakariva, hiheno izany teninao izany, hankatoa ary hiala amin'ny ratsy rehetrarehetra zay tsy fagnaraka ny sitraponao Jesosy, tena jereo izy ireo Andriamanitra, jereo koa ny any am-ponja Jesosy, ny any am-ponja Jesosy tsy miafininao izany Jesosy, ianao koa Jesosy haneraka ny olona na ny anjelinao Jesosy, tory teny amin'izy ireo Jesosy ka mamindrafo amin'izy ireo Jesosy, mamela heloka izy ireo Jesosy, fantatrehaka ny faharatsiana Jesosy natondra izy ireo any am-ponja Jesosy, izany teny mamela heloka izy ireo, mamindrafo amin'izy ireo Jesosy ka sio ny fonao mba hibebaka sy hanompoana mandrakariva Jesosy, dia mamela heloka izy ireo, mamela heloka ny firenenay Jesosy, tena mamindrafo amin'izy ireo Jesosy, tena mahantra ny firenenay zavatra mety ao anatiny Jesosy, ny fonina rehetrarehetra ao anatiny Jesosy, tena mamindrafo amin'olona tsirairay avy ka sio ny fon'izy ireo Jesosy, hitoetika eo anatrehanao, andeha hanompoanao mandrakariva Jesosy, ary petraka fiainam-belan-tananao koa Jesosy, zahay rehetrarehetra androany Jesosy, ny tontolo andronay, ny alimanginanay Jesosy, ianao Jesosy mitantana anay tsirairay avy ka hiaro anay Jesosy, tsy mahavita ninona zahay raha tsy miaraka aminao Jesosy, arova eo ambany elatrao zahay Jesosy, mangataka ny fanahy masinao, ny hampitoetra ny teninao rehetrarehetra Jesosy, ampoanay tsirairay avy ka hiheno ny teninao, hankatoza sitraka ny fonao, hankatoza didinao rehetrarehetra Jesosy, misandratra tompo malalo, misandratra Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaranao no anovako izany zavaka izany. Halleluia, amen. Halleluia. Sotra betsaka ny ranabavintsika namintsomakirinintsika tanatin'izay vavaka izay. Matoka fanampahinanao ny fotoanantsika androany, tapitra ny fandarantsika, ny fandarantsika ny tapitra, fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra. Halleluia. Tsy mandelo zao ny radio kay, mbola misy tsy fetezana, rehefa mandeha ny radio dia tenenina antsika eto ihany. Dia tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra, efanao velomitsika fa efa lasa ny fotoana, lasa dia lasa ny fotoana. Raha mbola songany amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo tsika rapitso hariva misy ny fandaharam-mampionina misy andrata, dia rapitso ihany koa amin'ny ora tahaka an'izao, dia hiaraka etsika anaty afaka fiambenana. Fa mita Andriamanitra daholo matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina, dia vitanao ny Jesosy. Tontolo andro mampinaritra be ny tontolo andro rapitso, tontolo andro mba ny fiain'Andriamanitra. Midiro anaty vala, ataovy izay tonga anao ondrin'Andriamanitra, dia horeninao ny feoany, reneso ny feoany, fa ny anarany ho fantatrao. Dia ny zavatra lehibe sarim-patarina mason'Andriamanitra amin'ny fiainao manomboka eto indray. Ho voninahitra ny anarany Andriana. Tahiny tompontsika rehetra, misaotra ireo naharitra ny hatramin'ny farany, rapitsika amin'ny eto indray. Halleluia. Tahiny Jesosy daholo, mahay resitsika tsirairay avy, rapitso ilay tsika miona. Halleluia. Amen.